Mirabantsika ry tompoko lasy tompoko vavy eto amin'ity fandarana ambarao ity amin'izao alarobia atoandro izao. Ny vahintsika indray ary ny technicien ny malagasy professionnel d'élevage MPE amin'ny alalan'ny Randria Miharso Luc mirabanao ny fandarana makasitraka amin'izao fanekenao ivahiny eto amin'ity fandarana ity zao. Ya, dia faly mirabanao ihany koa ary faly mirabany mpianaontsika rehetra amin'izao tolokandro. Ya, anokafantsika ny resadesaka ny famaritana foy an'le MPE ny andraikiny ny iraka tanterahany zany. Ya, ny MPE moa zany na hoe malagasy professionnel de l'élevage, izy io dia fikambanana association zany dia eo ambanin'le lalàna ny 60-133 zany hoe betabe moa fikambanana ohatr'izay. Ny tanjony moa zany amin'ny ankapobeny dia mipetraka amin'ny hoe fampandrosoana ny fiompiana eto Madagasikara mahitsy. Misy fanamariana kely moa zany taloha izy io natsoina hoe maison du petit élevage. Dia le petit élevage tamin'izany zany hoe élevage cycle court zany hoe fiompiana aingam-piodina. Dia hatreto moa novaina an'izay le malagasy professionnel de l'élevage zay le izy. Dia hatreto zany ny MP moa zany misahana bebe kokoa zany amin'izay le fiompiana aingam-piodina zay. Le aingam-piodina zay zany hoe latsaky ny herintaona le biby dia manaranaka, ny latsaky ny herintaona dia efa mampiditra fana, mampidi-bola. Dia ono inavo no ataonareo ao anatin'ny MPE zany ao anatin'izany rehetrarehetra zany. Ny maro be moa zany ny ataon'ny MPE ao anisan'izany zao ohatra zany misy foana zany zao le fampiofanana mahakasika ny fiompiana amin'ny ankapobeny. Izy io maromaro misy fiompiana akoho gasy ao, fiompiana poulet de chair, fiompiana poule pondeuse, fiompiana kisoa, famokarana aty matavy, fiompiana ondry siosy, fiompiana bitro sy ny sisa. Reny moa zany isaky ny 520 andro eo le izy no miverina foana ao tsy tapaka zany ao amin'ny MPE zao. Ankoatran'le fampiofanana ara-teknika ireny dia ny MPE koa moa zany araka ny mahafikambanana mpiompy anazy dia izy no solotena ny mpiompy amin'ny ankapobeny. Izy no mietsika raha ohatra misy olana eo amin'ny fiarina amin'ny ankapobeny mihitsy zany raisiko ohatra zany zao voaingana mihitsy zany zao le hoe nisy resaka hoe TVA amin'ny resaka katsaka sy faika ohatra. Dia ireny zany zao anisan'ny zavatra na loza mitatao ho an'ny fiompiana mihitsy ireny satria raha niakatra be ny vidin-tsakafom-biby dia hiakatra daholo ny vidin'ny vokatra rehetra eny an-tsena sana. Dia ireny moa zany eo be da be ny zavatra natao tamin'ireny dia mba amin'izao moa le zany tsy mitazona zareo ireny zavatra ireny. Ankoatran'le fiarovana ny fiariana zay ny MPE koa moa zany dia ampitao raharaha izy zany hoe manao prestation be da be arakaraky ny tetikasa zany misy filan'ny tetikasa ireny manao antsy ohatra reo dia mamaly foana ny MPE. Matetika moa zany ireny resaka fampiofanana tatsaly izy dia fanaraha-mason'ny fiompiana taony sy ny ohatra zany. Efa maromaro ny tetikasa ny rahan'ny MPE atao zany zao tatao. Ny ankoatr'izay ny MPE koa moa dia mikarakara an'le foaraben'ny fiompiana efa tamin'ity moa zany nampalahelo fa tratra n'ity amin'ny anara-pahasalamana ity dia tsy vita le izy le foire io le hoe foire de l'élevage, de la pêche et de l'agriculture. Taloha koa izy io foire de l'élevage et de la production animale fa novaina kely le izy satria lasa miara-miasa ministera rehetra tsika moa zany ao anatin'ireny zavatra ireny. Sainga maloha izy amin'ny ankapobeny manoloana zay voalazanao rehetrarehetra zay ono manahoana ny hoe fahavitrehan'ny tanora ao anatin'izay sehatry ny fiofanana ao nivonareo zay maro ihany vizy ireo. Ie, hatreto aloha zany dia maro mihitsy ny tanora manatrika fiofanana amin'ny ankapobeny. Tanora efa miasa ivelan'ny tontolon'ny famokarana ry zareo fa te hanatsara ny fidiram-bola eo aminazy dia tena betsaka mihitsy manaraka ny fiofanana hatreto aloha. Le tanora io zany eo amin'ny 20 taona hatrany amin'ny 50 taona any tena hoe zany. Ono mihaino an'izay fanazavanao zay dia ohatrany hoe manaona ny fijerinareo an'le amin'ny ankapobeny eto amintsika ny zava-misy le ohatrany hoe miopiopy
fa tsy tena miopy ny akamaroan'ny malagasy zany hoe tsy tena maty anina ao anatin'le izy fa miopy reny akoho anakoro izy no atao zany dia zay le atao hoe piopy ny fijerinareo an'izay ho nivony MP ye treto aloha zany araka le anaranay ary moa zany te hoe malagasy professionnel de l'élevage zany hoe malagasy matianina amin'ny resaka fiompiana na hoe manana antom-pivelomana mahakasika ny fiompiana izy io le fiompiana io zany tena mety mihitsy hoe raha atao hoe asa fivelomana manokana raha tena hoe tonga dia fatohana tanteraka io tena faran'izay tsara ireo mpikambany MP reo moa zany be da be mihitsy zao no afaka mijoro amin'izany zavatra zany ny le hoe miompiompy reny moa zany karazany tsy de olany matetika ny olona zany miompy ho anazy mba amikaran'ny sakafo anazy tsara aloha zany zay mihitsy moa no tena efa mba tena ijoroany MP hoe anosika atsika rehetra mba tena hoe mba iompy tena izy amin'izay mba ho lazantom-pivelomana izy tsy manina mihitsy le izy moa zany re miompiompy aloha ny anombohana anazy fa aveo le izy mba hitarina amin'izay dia io tena efa voapirofo mihitsy izy io fa tena tena mety atao antom-pivelomana tsara mampidi-bola be daholo reo fiompian'ireo ona misy tanora anankiray ohatra hoe miofanao aminareo nareo ve manome toromarika azy sa hoe le tena safidy ny tena ranao ohatra mety avy any amin'ny faritra be misy rano izy ohatra nefa tsy fantatro hoe fiompiana akoho ve no ataony nefa raha tokony ho trondro no ataony misy toromarika aminareo ve amin'le tanora le tonga aminareo amin'le fiofanana hoe sao dia mba tia metimety aminao fa tsy tiako ohatra ye ny amin'ny MP aloha zany malalaka be mihitsy afaka ifampiresahana foana matetika le fifanana misy moa zany efa le milahatra iny le izy dia matetika le tian'ny olona no tonga dia atrehany fa aveo rehefa ao izy dia rehefa mifampiresaka amin'ny teknisiana sy ny an'io izy dia miara mikondoa eo dia lasa mahita an'le zavatra hafa izy dia tena azay mihitsy arakaraka le toerana misy anazy mihitsy no ahafahany manao an'le zavatra aveo rehefa vita le fiofanana misy fanaraha-maso ataonareo ve any atsehatra any akianja rehefa aorinan'le fiofanana omenandreo mpiofandreo ye tena misy mihitsy atreto aloha zany raha mpikambanao amin'ny MP le olona dia maimaimpona le fanaraha-maso ataonay le fanaraha-maso io zany misy fanaraha-maso ara-teknika misy koa ny fanaraha-maso ataontsika hoe tantsoroka mihitsy ara-pitantanany satria ireny zavatra ireny zany matetika ohatrany hoe lasa mbany zavatra foana fa nefany raha vao ratsy koa ny fitantanana ireny dia tsisy ninona tafavoaka eo lasa tsy voahodiny tsony mihitsy le fiompiana ataonareo efa raha olo-tsotra zany le mitady an'izay le fanaraha-maso io dia misy sara amin'le izy ny anoizako an'le resadresaka Andria Miarosolo io ka amin'ny mahateknisianina anao manaona ny fandraisany zareo n'le fiofanana rehefa ao anatin'ireny sehatry ny fiofanana ireny izy ye atreto aloha zany ny fiofananao amin'ny MP eo dia tsy maintsy misy foana nefa manao an'le fiompiana dia misy foana le voanomboka an'le izy dia ao anatiny eo moa zany to dia malalaka mahitsy ny fanakalozan-kevitra dia matetika tena to dia na le samy mpiofana ary lasa misy fiaramiasa ho azy aveo sy ny nareo tsy mametra hoe misy diplôma be ohatr' zao le miofana anao ohatr'zany atreto aloha zany le fiompiana io tena vitan'ny rehetrarehetra mihitsy fa na zany ary aloha zany arakaraka le diplômanao kosa ny mahatsotra ny fandraisanao an'le izy sy ny any fa ny fampiofanana ataonay tena azon'ny rehetra raisiny fa tsaratsara kosa aloha zany mba ohatra mba tena mba nioatra ny BBC koa zany tena mba tsara fa misy mihitsy moa zany le tetikasa reny matetika zao le tetikasa le manala ny olona tsy hitrandraka ny ala reny ohatra dia ampianarina miompy izy reny matetika tena misy olona tsy nianatra mihitsy dia amin'ireny ny MP manana fitaovana fampiofanana manokana mihitsy indray ho an'ireny olona tena matetika le izy zany tena resaka sary resaka to dia zavatra le ampiarina mihitsy zany no ampianarina anazy dia tsy dia tena miditra hoe teoria be tsika raha vao le ohatra hoe fa tena hoe inona ny ahafahany miompy tena hoe nefa nisy tsy olona tsy nianatra dia mifimety mihitsy ahoana ny hevitrareo amin'reto any anaty elakelatrano rehetrarehetra any misy hoe mampiofana momban'ny zao zay mampiofana momban'izao zay ray fa faharoa ao anaty Facebook ihany koa zay manana PDF ohatrohatr' zao raha tianao an'ity tianao an'ity nareo
fijerinareo nivon'ny MP reny ye ny eto moa zany dia aloha ny tsirairay zany afaka mieritreritra tsara vo manao zavatra fa za mety zany eny hoe somary sady manaratsy kely an'le ny amin'ny sisiny any any indraindray tena misy manao fampianarana tsy mifandray amin'ny tokony ho izy mihitsy na fampifanana io zany na fampianarana indraindray zao misy olona zany zao any nisy nampianatra ny mpitondro tany ohatra dia rehefa sendra tsy mety le izy zay izy vao miantso ny aty amin'ny MPE zany satria te taiza ianao ny fanadea tary amin'le anina tary dia eo vao hita hoe misy tena efa nisy fotoana mihitsy moa zany ny rahana tamin'ny ministera nametrahana ny fenitry hoe tokony hanao ahoana ny olona mampiofana mahoana ny tokony hitondrana fampiofana na iza le olona mampiofana sy ny sisa mihitsy zany mba ahafahana manolotra ny olona fampiofana tena mba azony zareo ampiarina avy hatrany sy tsisy zavatra mamitaka satria tena nisy mihitsy izy ireny ono amin'le foary isa-taona fanaonareo moa zany fa tamin'ity tsy nisy iny no ny raha mahalala ny valanaretina inona avy ny karazana hetsika ao anatin'ireny dinona ny tena hoe tanjonareo anaovana an'le foary ny tanjona ray ngeza be mihitsy moa zany amin'ireny foary reny dia ny fampahafantarana ny mpividy fa misy ny vokatra avany amin'ny mpiompy dia reny moa zany tena nisan'ny sehatra ngeza be mihitsy ahafahan'ny mpamokatra zany mampiseho ny hatsaran'ny zava-bitany dia matetika aoriana foara moa zany dia beda be mihitsy ny tsena misokatra ho an'le mpandray anjara reny lasa mahazo komandy lasa misy olona tsy nieritreretiny mihitsy hiara-iasa aminy lasa miara-miasa zareo avy eo ao anaty foara any koa zany beda be ny fanetanana amin'ny resaka fiompiana mihitsy indrindraindrindra ao adolo moa tsy atsonay adolo moa tsy na mpiantsehatra rehetra na mpamokatra io na ny mpivarotra fitaovana na fanafody na mpandray vokatra mihitsy koa raha le mpanodina anazy zany hoe lasa le any amin'le mpikarakara sakafo sy ohatra ireny dia ireny le mpiantsehatra rehetrarehetra ireny mahazo sehatra daholo ao anatin'le foara samy afaka mampiseho ny zava-bitany zareo zany dia amin'iny ny afantaran'ny olona anazy hoe misy an'izany misy dia amin'ny andavanandro zao rehefa tsy misy mifampiafianana inona no ataon'ny MPE ohatra misy foana moa zany izy io ny fampiofanany fa ankoatra ny fampiofanana dia tena manara-maso ny mpikambanao aminy MPE indrindra atao amin'izao confinement atao amin'izao fiboahana zao koa inona ny etsika saty hoe niato mihitsy le fampiofanana tamin'le fiboahana aloha zany vao nanombonomboka mihitsy izy io dia somary nitotongana daholo ny vidim-bokatra teny an-tsena dia teo moa zany atao anatin'ny fanampianany mpikambana ao aminazy any ny MPE dia nanapa-kevitra hoe hanangana tsena misy hoe tsenan'ny mpiompy ao amin'ny MPE ao ananisana zao fa dia nitoy le izy hatramin'izao satria le izy koa nisy nazona fiara-miasa tamin'ny prospéré dia namidy tao zany ny entana avy any amin'ny membre ny MPE sy le entana avy any amin'le fikambanana mpamokatra miara-miasa amin'ny prospéré reny zany hoe raha zao tsika makany amin'ny MPE zany zao dia tena mbola misokatra be ao ny tsena mpiompy misy karazany entana maro sady azo antoka tsara ny resaka fahadiovana sy ny kalitao olona manaraka n'le fanazavanao teo randray miarosoluka teknisiany univon'ny MPE betsaka zay karazany hoe fanofanana foara sy ny etsetra zay ny ezaka maro samihafa natao fa mbola zao ihany ny tontolon'ny fiompiana eto amintsika tsy mbola tena hitataratra tena nivoatra tanteraka zany le ninivon'ny tontolo ambany voatra inona ny tena mbola antony mahatonga an'izay hatreto aloha zany ny misy aloha zany ny hoe mpamokatra tena mba efa lasalasa tsara fa ny tena mampalahelo ny akabetsahany zany dia samy mbola sahirana foana satria tsy hoe miompitsinona dia ho vita ho azy izy io fa tena bedabe ny zavatra ilaina nefa bedabe ny zavatra manakana anisan'izany zany zao le tena resaka arabola moa zany matetika io ny tena hoe voalohany io ny tsy ahafahana manangana zavatra ngeza be eto amintsika ino moa zany somary mampalahelo ihany na raha somary iditra ny findramam-bola ary dia somary tsy dia mifanaraka loatra amin'le fiompiana le fomba famerenana anazy na le eo amin'le fotoana na eo amin'le resaka zanabola ny ankoatran'iny
ny vidin'ny sakafombiby a vo miakatra foana ihany tsika koa moa tsany zao raisiko ohatra fotsiny ohatra hoe ny resaka zanakakoho ohatra zanakakoho poulet de chair na pomme de terre mbola tsy de tena hoe misy malagasy mihitsy a manana an'izany fa somary mbola miankin-doha amin'ireo le vahiny ireo foana tsika de somary nefa ny vidin'ireny somary lafolafona na fanafody ko na ohatra zany lasa somary mavesatra zany le ny fampidonana an'le fiompiana raha tena hoe teanao biby maromaro tsika ao anatiny de tena eo foana aloha ny olona natreto aloha zany somary tena ka ny azon'ny olona atao nefa ataon'ny olona moa zany de mandeha izy tsikelikely izy de mitatra tsikelikely fa lasa izy tsikelikely zay de tena mbola elaela tsy maintsy elaela zany fa tena hoe izy hitavita mivaingana be le fandrosoan'le fiompiana amaranantsika ny resadresaka randria miarosolo io ka teknisiany nivony mpe ny famitinana n'izay voalazay na koa misy tianao ambara manodidina ny mpe ka tsy voalaza teo tamin'ny fanontaniana atreto aloha zany a manasa antsika rehetra moa zany ao amin'ny MPE afaka jerenao anatin'le page Facebook MPE nanisana moa zany ny fandaram-potoana misy ao atreto a zay moa zany de tena efa resy lahatra mihitsy fa io fiompiana io a de tena tosika ahafahana mampandroso ny tokantrano tsirairay izy io fa ny zay foana moa zany rehefa mba manao zavatra de mila atao tsara le izy a homanina tsara amin'izay tsy sendran'ny sampony ny eo a raha misy moa ny amin'ny akapobeany aloha zany raha nanaraka fifanana atao amin'ny MPE a de tafavoaka izy avy eo na afaka mbola mifandray amin'ny teknisianina foana moa izy fa tsisy olana mihitsy akory zany ny MPE koa moa zany mampifandray an'zareo amin'ny mpiantsehatra hafa foana raha ilainy zany isorana ny teknisianina nivony MPE raha ndry miarosolo io ka nyvainy teto amin'ny fandarana makasitraka anao sotra indrindra ia mametraka ny mandrapiresaka amin'ny fotoanantsika manaraka indray ary tompoko lasy tompoko vavy veloma tompoko